Tompoko lasy tompoko vavy misy zavatra tiako lazaina aminareo fotsiny androany fa mialohany ilazako an'izany dia azadino ny miabone ny chaîne antsika ary asio like ny video ary apetraho ambany ao ny commentaire raha ohatra ka misy hevitra na misy sosikevitra tianao omena. Androany isika iresaka mikasika any taona 2023. Ninninna trangan-javatra, ninninna fisehoan-javatra, ninninna situation misy eo amin'ny fiainana dia tokony akana lesona foana na inona izany na inona izany. Na zavatra heritreretinao fa hoe tsy misy dikany dia akao lesona lehibe amina fiainana ary akao lesona izay azo tsapain-tanana. Eny ozizy fomba fiteny hoe ny hoavy no banjino fa na izany na tsy izany anefa dia ny lasa tsy fanadino. Asa raha tadidinareo, asa ianareo raha mahatsiaro fa sahala amin'izao fotoana izao ary sahala amin'ny izao ora izao dia ny andro mafy ny 2023, ny olona rehetrarehetra ny andro mafy izany ary ny rary izany mba ho tonga soa. Faly ka tena faly tokoa ny olona tam'izany raha vantany vao tonga ny 2023 ary faly ka tena faly ny olona tam'izany raha vantany vao lasa ny 2022. Ankehitriny anefa dia mirary mafy ny halasana ny 2023 ny olombelona ary mirary mafy ny mba handehanany izany aingana. Nanadino ny 2023 daholo ny olombelona rehetrarehetra izay niandrandra mafy azy tam'izany ary nanadino ny taona 2023 izay olona naniry mafy hahita azy tam'izany fotoana izany. Mafaikhoditra tokoa raha 2023 am'izao fotoana izao ary tena ohatrany tsy nisoratantely mihitsy ny 2023 ary rarin'olona mafy de mafy ny mba halasany zany ary feno aravoana sy fitsikitsikina ny olombelona raha ohatra ka lasa soamantsara ny 2023. Aiza ho aiza am'izany ny zavatra ataon'olombelona, aiza ho aiza am'izany ny toetran'olombelona. Ny olombelona tokoa dia tia izany antsona hoe tsaratsara tsy lany izany ary namana soa azy tahakiny na aza enao rehefa mahita zavabaovao izy dia adinony enao zay. Nohony zany tsy misy dikany na hanao inona ianao fa ny fiainanao foana atao fa na hanao soa tahakin'inona amin'ny olombelona ianao dia hadinony foana rehefa mahita zavatra tsara nohony anao izy ary tsy tsarony izay zavatra rehetra nataonao fa ravoravo ny fahalasanao daholo ireo olona ireo. Alevo tahaka tamin'iny 2023 iny izay no tiavindre mafy tam'izany fotoana izany ankehitriny dia faly zareo raha vantany vao ringana 2023 ary faly zareo tena ohatrany tsy misy alahelo mihitsy raha vantany vao handrem-piadanana ny taona 2023. Ilay 2023 nanao soa izareo, ilay 23 akamanjareo tam'izany fotoana zany tsy mba nisy na iray aza no niahy an'izany taona 2023 izany ary tsy mba nisy na iray aza no mba nalahelo nangoraka fo ka nigogogo nitomany rehefa lasa ny taona 2023. Ohatran'izany ihany koa enao na hanao soa tahakin'inona na hiaraka amin'ny namana tahakin'inona fa tsy misy gogogo hitomany raha vao lasa enao ary tsy misy na iray aza hangoraka anao raha vantany vao hiambo enao. Izay ilay nolazaiko tany am-piandohana iny ny zavatra rehetra mandalo dia akao lesona daholo ary ninninna trangan-javatra miseho dia akao hanatra, akao zavatra izay hazo andinihana tsara. Koa zay nahazontsika narozy tamin'iny tompoko lasy tompoko vavy koa dia mirary soa antsika rehetra hahatratra ny taona vaovao 2024 amin'ny manaraka indray ary miangavy anao mbola hijery ny video manaraka zay fa velo mavetivety gaby oye. Ciao ciao.